Mbola eo amin'izay lalao baolina kitra izay fa ho an'ny sokajy zokiny kosa indray lalao efatra no tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ho malasabotsy ka isan'ny lalao rahantsika ao anatin'ny fanadihadiana ity ny feonan'ny semino madarella sy zareo canon izany ny canon nivoaka nandresy tamin'ny isa ray nohatra. Lalao efatra no tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ho malasabotsy nandritra ny andro fahaefatra amin'ny fiadianan tompondakan'ny ligin'Analamanga amin'ny lalao baolina kitra sokajy veteran. Ity lalao rahantsika amin'ny sary ity dia ny feonana teo amin'ny semino madarella manao akanjo manga izay mikatroka amin'ny canon manao mena. Resin'ny canon tamin'ny isa ray nohatra teto ny madarella. Tamin'ny ankapobeny dia ny semino madarella no nifeny lalao izay nanana baolina betsaka ny tokony ho tafiditra saingy diso hatrany ny famarana ho an'ireo loha laharana. Baolina tokana izay tafiditra teo amin'ny 5 minitra tsy iravana no nibatan'ny canon ny fandresena rehefa nisy nitandrevaka teo amin'ny vody laharan'ny semino. Toy izao ary nivokatra teo amin'izay andro fahaefatra ho an'ny fiadianan tompondakan'ny ligin'Analamanga izay ho an'ny ity lalao baolina kitra sokajy zokiny ity. Ny militistar miondrika nanoloana ny FCGDM tamin'ny isa 3 nohatra sokajy veteran io. Teo amin'ny sokajy super veteran kosa dia mbola niondrika nanoloana ny FCGDM ihany koa ny asut ray nohatra ary teo amin'ny veteran iray dia ny FTA nandresy ny sabotsina mena tamin'ny isa 2 noray ary ny semino dia resin'ny canon tamin'ny isa ray nohatra ho an'ny sokajy super veteran.